Notanterahana androany moa zany ny fiarabana tratry ny taona ny voalohan'ny repoblika, izay fomba fanao isan-taona moa zany ary fomba fotoana ray koa andraisana an'ireo instruction consigne rehetra avy amin'ny président république amin'ny fanatanterahana ny politique générale de l'État sy ny fitandroana filaminana mandritra ny manerana ny Madagasikara. Dia nisy tokoa ny fisamborana an'ireny mpampianatra anankitelo omaly. Rehefa vita ny fisamborana dia natao ny fanadihadiana mahakasika an-dry zareo satria ahahina misy ny fanatotoinana ny resaka ordre public. Vita ny fanadihadiana dia nalefanody zareo. Ny fitanana an-tsoratra kosa dia atolotra ho an'ny fampanaovana satria anjaran'ny fampanaovana no tompon'ny fanenjehana. Faly miarabatsika jiaby indray mpanaraka an'sainety vaovao malagasy. Araka hitantsika manko video fanokefitsy nataon'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra teo fa tsy maintsy manaraka ny consigne politique de l'État izay tarin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, izany hoe toromarika torolalana izay zava-misy entin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay. Ka zany indrindra ve amin'izao fotoana izao misy vaovao mafana, vaovao miparitaka fa mila fahazonan-dalana ny fivoriana ara-politika na anatin'ny trano na ivelana araka ny voafaritry ny lalàna. Raha mahazo ny fahazonan-dalana dia tsy maintsy misy tompona andraikitra avy ny préfecture manatrika ny fivoriana raha ny faneho-kevitra, izany hoe misy solotenany avy amin'ny préfecture zany manatrika eo. Voalaza fa tsy manana fahazonan-dalana ny hery politika mitambatra saika hanao fivoriana fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena dia tsy hanosy ka antony anakany mpitandro filaminana ny hetsika. Zany faneho-kevitra nataon'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra. Mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra zany, fa indrindra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na ny mpanohitra na mpombana rehetrarehetra zany. Koa moa ve afaka manatrika ao raha misy ataontsika hoe antoko politika tim na PM rehetrarehetra dia tsy maintsy misy olo-tenanareo. Inona ary ny antony an'izany? Loza inona re ty hoy ny sitenandrenina solonaiko, loza inona re ty ry lanitro, manamafy ny jadona tanteraka ny fitondrana ankehitriny. Hitantsika amin'izany fa didy jadona zany anareo ny tanàna ka zay tianareo atao. Mametraka ihany koa tsika fanontaniana moa ve malemy ny mpanohitra ka zay tiry zareo atao anay ty tanàna ty, anay ty Madagasikara ty, ka mety daholo zay ataonareo eo fa tsisy olo haneho hevitra ankalalahana na anatin'ny trano na aiza ka tsy maintsy misy anareo foana naiza naiza. Natao mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra didy jadona zany. Ary faminina koa moa zany ny mpanohitra foana no metsika tsiny eto, fa isika vahoaka zany mety amintsika zao fiainana zao dia mety amintsika daholo zay zava-misy eto. Matoa isika tsy manampy ireo olona mba sahy mijoro eo malemika anosa ihany koa tsika zany. Avy aloha zany ny mpanohitra sahy mitady ahita ny farany etsika rehetrarehetra. Ka mampametra-panontaniana moa ve raha mibaiko manome baiko ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia tsy maintsy manatanteraka ianareo mba tokony hisy limity ihany koa ny zavatra rehetrarehetra zany, mba hoe eto mandray baikonao filoham-pirenena Andry Rajoelina, eto kosa mba aoka re mba hanaradalàna rehetrarehetra. Misy nefa nanpahan-kevitra tsy manara-dalàna avy amin'ny fitondram-pandrakana dari ny Andry Rajoelina zany, ka nareo tsy manana hazo dambo, tsy manana ataontsika hoe zany ve ny anarana rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na zay manome baiko anareo, nareo kosa tokony afaka mandahy. Mba misy limity zavatra rehetrarehetra, mba misy limitiny. Fiainana rehetrarehetra misy limity, fanampahan-kevitra teny avoaka rehetrarehetra misy limitiny. Ka anjaranareo mieritreritra, anjarantsika mieritreritra. Hitantsika ihany koa manko faneho-kevitra nataon'ny colonel Tahina Ravelomanana fa hoe nisy voasambotra tokoa manko ireo sekanao hetsika hitaky ny zony mpampianatra ireo, dia hoe manelingelina ny fatohinana ny ordre public. Eo ihany koa ny fanodikodihana volam-panjakana vola-tany. Zareo manko mahay film foana sinema, rehefa olona zany ahihina na hoe hitaky manana fizoazony zay dia hoe misy dossier anomorona dossier sy te hivalapatra otrika satria any zareo ny fanadihadiana, any zareo ihany koa no mpitondra filaminana manadihady an'izay. Nefa zareo manko avy teo le olona re nampandehana nody manko re olona re. Koa zany zava-misy ianantsika fa ko jerentsika manko video faneho-kevitra nataon'ny colonel Tahina Ravelomanana mahakasiky ny hoe manelingelina l'ordre public hono ireo mpampianatra ireo ho zany indrindra nahatonga zareo sakanana mihetsika zany. Noho izany tompo lahy sy tompo vavy dia tsy azo atao zany amin'izao fotoana izao ny maneho fihetsiketsehana na anatin'ny trano na ivelan'ny trano, ary tsy maintsy misy an'zareo foana
naiza andehananareo na naiza andehanantsika tsy maintsy misy solotena zareo manatrika io. Mampametram-panontaniana antsika rehetrarehetra zany fanon-kevitra zany. Natokana ho an'iza zary Madagasikara ty? Natokana ho an'ny zareo zany ty firenenantsika ty fa tsy natokana ho antsika samitsika. Fa misy tompony ity Madagasikara ty ka zay tiry zareo atao no atao. Da moa ko jerentsika fanon-kevitra nataon'ny kolonely Taina Ravelomana zany. Amin'izao fotoana izao ny mpitandro filaminana dia tsy be tsikibo ihany no be, na tsy be kibo ihany fa natakolaka reo fa mahazoazo aina daholo efa bebe takolaka na bebe fify. Hitantsika manko izao fanon-kevitra video nataon'ny kolonely reo, samy be kibo be takolaka ry zareo amin'ny volam-bahoaka. Tsy fantatry zareo nefa vahoaka ne na mampikarama mahabe kibo ry zareo, mahabe takolaka zareo, nefa vahoaka ambenany zareo, nefa vahoaka ne raha tena marina patron-nareo ambenanareo ne vahoaka hoe mijaly vahoaka nefa vahoaka amizao mijaly, lasa mangiry firy fijaliana zareo nefa mahabe takolaka be kibo. Vahoaka ary mijaly amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy voatanisa tsy hotaraina tsika eto indray. Da moa ko jerentsika fanon-kevitra nataon'ny kolonely Taina Ravelomana mahakasiky ny toe-draharaha ara-politika izay. Aza adino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao azy na manao commentaire ahafahantsika mahatsaratsara zavatra izay, na commentaire négatif na positif ahafahantsika mahatsaratsara zavatra izay. Makasitrika makately tompoko lahy sy tompoko vavy. Tarika sindikately teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no nisamborin'ny mpitandro ny filaminana omaly raha nikasana hoetsika mandron'ireo afizon'ny mpampianatra tsy voahaja. Tsy tanteraka ty hetsika ity raha efa niatrana teny ambiraon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teny anosy ireo mpitandro ny filaminana. Fa noitohinana ny filaminam-bahoaka no antony samborana ireto mpitarika sindika ireto raha nambaran'ny lehiben'ny fikareo anivon'ivon'ny zandarmaria fiadanana ny kolonely Taina Ravelomana. Nalefa nody avy hatrany ny roa tamin'ireto mpitarika sindika ireto aoriany ny fakanambavany azy. Hoy hatrany ty lehiben'ny fikareo ny anivon'ny zandarmaria fiadanana ity. Ny fisamborana dia nisy tokoa ny fisamborana an'ireny mpampianatra anankitelo omaly. Rehefa vita ny fisamborana dia nataony fanadihadiana mahakasika andry zareo satria ahahina misy ny fanatotoinana ny resaka ordre public. Vita ny fanadihadiana dia nalefa nody zareo. Ny fitanana an-tsoratra kosa dia atolotra ho an'ny fampanaovana satria anjaran'ny fampanaovana no tompon'ny fanenjehana. Manana raharaham-pitsarana ny bongolava kosa ny iray tamin'ireto mpitarika sindika ireto raha nambarany kolonely Taina Ravelomana hatrany izay fananaovana fikarohana noho ny antony fanodikodinam-bola ka nalefa avy hatrany any an-toerany. Ny mahakasika an'ilay olona anankiray indray dia efa nisy fitarainana zany resaka fanodikodinam-bola tany bongolava efatry ny ela fa zay izy vohita dia vita zany ny fanadihadiana dia efa naterina any bongolava izy atao fanadihadiana ary atolotra ny fitsarana any bongolava. Raha rotany efa nitadiavina izy zany hatramin'izay fa hita izy tamin'io dia vita ny teto aminay dia naterina tany bongolava izy. Efa nisy fitadiavana azy tany amin'ny tranony tany Masolo efa tonga tany zandarma mitady azy fa tsy tany somlaza izy fa anenjiro nefa izy teto Taninarivo. Hay dia manao fanadihadiana fotsiny eto aniva gendarmerie. Zany hoe ny amin'ny police judiciaire dia mitady ireo infraction anjara asanay. Dia nanao fanadihadiana izy hay hoe inona ny zavatra saketretin'ny zareo atao. Dia natao ny fanadihadiana dia tanana ny soratra zavatra izay. Zay ihany no anjara asanay eto anivon'ny sapana fikarohana be vava dia manolotra ny hatota taratasy na ny procès verbal. Soara-tsindikaly no manao fitokonana rehefa misy ny fanohitohinana mahazo azy ireo. Miady amin'izay fanitsakitsahana azo izay hatrandro vondrona sindikaly maro. Mila mifampiresaka amin'ny sindika rehefa manao fitokonana raha misy ny fanitsakitsahana azo fototra ho ny randrana sindikaly. Tonga nangataka fanazavana nanoloana ny fisamborana ireo mpitarika sindikaly misy atelo teo anivon'ny zandarmaria teny fiadanana androandro ireo sindika mivondrona eo anivon'ny komitombonan'ny mpiasa malagasy. Ny fahatsapana ny sindika hoe ny fitokonana dia zo sindikaly zany zay no mahatonga anay mitsanga ohatran'izao zany natonga anakaty nanontany inona marina le izy raha hoe tena nitazomina tantiry zareo fa izy moa zany efa lasa nody dia zay natonga anay hay rehefa nody zany dia ho hitantsika indray ny manaraka zay le zo zay no tena nahatonga anay sarotony zany mitsangana ohatran'izao fa tsy miandry fotsiny mihaino tantarany ambadika any fotsiny na mihaino vaovao ambaran'ny olona fa tena makaty tompona andraikitra lehibe mihitsy nandray anay tato dia zay ny antony mahatonga anay manapita amin'ny rehetra ny afatra ampitaina ngamba zay mety mahalena ndraitrehitra ina ny afampitainy ny sindikany ampitaina dia hoe isika sindika mihitsiny zany no mila miainga ao anatina solidarité firaisan-kina zany tena zava-dehibe
fa rehefa misy raha hoe fitokonana atao dia mila mifampiresaka amin'ny syndicat rehetrretra dia miara mifanotrona ao anatin'ireny fa manjary rehefa misy fitokonana mitsitokotoko etseroa marina hoe manaraka ny dingana rehetritsika fa lasa ela vao mifankarary inona leo dia mifampisika fotsiny sena hoe inona le zava-misy manaraka procédure ve zany zany isakany fampianarana entin'ny syndicat manoro ny rehetra sena misy varimbarina any misy dingana arahana ny fanaovana fitokonana dia zay ny antony natonga hoe ampitaina ny afatra amintsika rehetrretra tokony miaraka manao solidarité rehefa misy hetsika atao zany ifanentanana fa tsy hoe mandeha tsikelikely mitsitokotoko any ambadika any dia tokony tsisy fampisaratsarahana zany zay zava-dehibe. Efa nisy ny fepotona nomen'ireo syndicat teo anivon'ny ministera-ny fanabeazam-pirenena ny tompona andraikitra tsy maintsy mifanohana trany ny mpiasa zo fototra feno ho an'ny mpiasa ny manao fitokonana rehefa manaraka ny fenitra amin'izay fitokonana izay ho ny mpandrinan'ny komity ombonan'ny mpiasa malagasy Dr Jules Andriamaolson tsy tokony atao kosa nefa ny antsojay amin'ireo mpitarika sindikaly. Nanome ultimatum ny fitondram-panjakana 72 heures karaha tsy mivaly zay zavatra zay dia anao grevy ry zareo zay zany natonga an'le grevy tao amin'ny ministerany tao amin'ny menina zany zay no fiandohan'le zavatra dia ity le filohana syndicat anankiray ity moa araka voalaza ny namana camarade SG teo dia misy afera hafa akoatran'ny zavatra zay no hitazomandry zareo azy ary efa transféré any Bokolava akory azy izy amin'izao tsika miteny zao fa le anankiroa kosa zavatra mafisina dia voalaza teo hoe solidarité syndicale tsy maintsy fanohana ny mpiasa raha izy zay faharoa tiana ihany koa mampatsiaro ny fitondram-panjakana fa zo fototra feno ho an'ny mpiasa ny manao an'izay fitokonan'izay rehefa manaraka ny procédure izy amin'ny fanatanterahana an'izay fitokonan'izay fa tsy ekena kosa hoe raha vao tokona dia tonga dia samborona sy ny sisa dia zay kosa aloha tsy azo ekeny zay. Raha izao zava-misy izao dia nilaza i Barson Rakotomanga fa miverina indray ny fanenjen'ireo mpitarika sindikaly mijoro miady amin'ny tsirariny. Raha tsy hevina dia ny tsy fanajana ny lamina ny famindranatoerana ireo mpampianatra no isan'ny teboka lehibe tsy eken'ireo mpampianatra saika nanaovan'ny fitokonana omaly teny amin'ny baraon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena teny Anosy.